Garabanao zay manaraka ny mety tetry ny andro ho an'ny fahavalo amby roapolo ny volana oktobra enina amby folo sy roa arivo. Raha mikasika ny mandrafitra ny mety tetry ny andro dia alizay malefaka zay tsy maro toerana ho an'ny andro manontolo. Arak'izany raha ny tetry ny andro raha pitsy maraina dia somary ahitana orana tandrivindrahona ny faritra Beny sy ny faritra Atsimatsinanana. Somary andrahona kosa ny andro raha ho an'ny faritra Savasy, ny faritra Analanjirofo. Ahitana andian-javotany kosa raha ho an'ny faritra Ampovoantany. Fandimban-drahona sy masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. Torakandro kosa dia ahitana orana tandrivindrahona arakotroka avokoa ny faritry Boeny sy Melaky, faritra Betsiboka ny ex province d'Antananarivo, mahazo faritra Amoromani, Hoatomatsiatra, ny faritra Vadivavy Finany sy ny faritra Atsinanana. Somary fandimby kosa andrahona sy masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. Ny maripana ambandrindra voavinavina kosa dia 13 degré Celsius ho an'ny faritra Vakinakaratra, manodidina ny 17 ka hatramin'ny 15 ka hatramin'ny 17 kosa raha ho an'ny faritra Ampovoantany, ary mihoatra ny 19 ho an'ny morontsiraka rehetra. Ny maripana ambondrindra dia 13 degré Celsius ho an'ny Nosy sy faritra Antsohihy, ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 raha ho an'ny faritra Ampovoantany, mihoatra ny 20 kosa ho an'ny morontsiraka rehetra. Mikasika ny tetry ny andro ho an'ireo tanàn-dehibe ivelan'i Madagasikara, ahitana orana tandrivindrahona ho an'ny Paris sy Milan, ifandimby kosa andrahona sy masoandro raha ho an'ny Nairobi sy Johannesburg, ary andrahona ny andro raha ho an'ny Bangkok. Raha ny tetry ny andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara kosa dia mbola ahitana orana tandrivindrahona hatrany Maurice, ary ny ifandimby andrahona sy masoandro ho an'ny Seychelles, ibalika amin'ny masoandro ho an'ny La Réunion, andrahona kosa ny andro ho an'ny Comores. Dia izay ny ary tompoko nazadotranao amin'ity anio ity, manasanao amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.